Viva 98.8. Azavy fandarina eto mionja-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay oratoandro ka hatramin'ny rora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena aoka azavy famerenana amin'ny fitoro arivo alarobia fa 12 ny volana oktobra 2024 manantitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy atsika rehetra manaraka ny onjam-peon'ny Viva ka tafahoana soamatsara indray ao anatin'izao fandarana oka azava izao tao arinan'izay azavany seo rehetra zay zany dia fakomaly moa zany nomaly tsy nisy nokana amin'ny fakomaly tsika nanomboka keny an'izay dia efa mirosotro moramora ao anatin'izay fandarana oka azava izay sika ry mpiaino ajaina mampatika Andrianjanason ny eto amin'ny fanolorana mirabanao ihany koa Emar amin'ny lafiny teknika izay aloha no ela fa ndolo ifampiarahaba-kira tompo Atrane paladi katrane takundu itu katrane maru in fiaramuna marari avku mila fana shtanana izotu tuluza marari avku sena vatana fanai indrindan fuo avia Jesus malalo fangiana na sitana fajaitana fana fudie tiaret majingana aretna mchiki saitana fanafana timapandama kapandrinana manderaka ni vatano fani fufana sisaina numaita faisana avia Jesus malala kuzanyo fangana na sitana aretna mchiki ni fitia vatina ni fitiavambola fitiavakarena aretina mikiki ny fifanaratsina ny lolompo miteraka fifampiandanina aretina mikiki ny fitsitokotokona na ara-politika na ara-pinoana aretina mikiki ny fialonana hatrany ampiasana ka hatrany ampiangonana ireno aretiny zay mazo ny maty fanahy mikikiny fon'olombelona na vavy na layo tsy ketsy lehibe tsy antotra tsy tanora kikisan'ireo aretin'ireo e isan'andro sanora izao tontolo zao marary avokoa saina vatana fanahy indrindra ny fo avia Jesosy malalo fangiana na sitrana fa tsy ahitanao fanafody e ty arety mandringana aretina mikiky tsy ahitana fanafana tsy mampandama kapandrinana mandreraka ny vatanao fa ny fofana sy saina no mahita faisana avia Jesosy malalako zany io fangianana sitrana aretina mikiky tsy ahitana fanafana tsy mampandama kapandrinana mandreraka ny vatanao fa ny fofana sy saina no
mahita faisana avia jesosy malalako zany eo fainganana sitrana avia jesosy malalako zany eo fainganana sitrana avia jesosy malalako zany eo fainganana sitrana zay no iranentina niarabanantsika rehetra ry mpiaino ajaina makasitraka makatelina indrindra tompo hiditra amin'ny akom-baovao ofisialy misongadina isika amin'ny akapobeny solom-bavambahoaka nanondrana sokatra manaitra ny filoha tamin'ny famoahana ponja ilay ombaofidy ny ADIE Antanandrano district Navaratrany iny zany nahodinkodin-dravelona nosy sy ny mpisolo vava ny tanin'ny mpandova mirefy 30 hektara. Famerenana ny fananam-panjakana manome 3 volana ireo tompon'andraikitra ny Prime Ministre. Fivorian'ny anteny mera rotota andiniana ny lalàna mifeny teti-bola 7 sy 4 GNZ Madagasikara mametraka aiasa ady amin'ny Prime Ministre vaovao. Zanakitasy manameloka ny famoahana ny député-ny Soavinandriana. Mbola ao anatin'izay akom-baovao izay ihany tsika mpiasa mpanjakana ambony voarara tsy mahazo mivoaka any Madagasikara. Ezaka toe-karenina commune Atetezambaro notolorana zanatrondro tilapia 7 isa. Fiarahamonina fahasalamam-bahoaka marary ny tontolon'ny fitsaboana fo. Fanatanjahantena prise monnaie Baria efa milamina avokoa hoy ny fédération. Ary eo miresaka kolotsaina haitao zafy-maniry hifotorana ny fampitana traikefa amin'ny taranaka. Trangam-piarahamonina telo tapitrisa ariary voaroba ray mpianakaviana maty voatifitra. Ravololo manana lalatiana ao kanara-dalàna ny fanapahan-kevitra. Zay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry mpiaino ajaina makasitraka makatelina indrindra tompoko. Famakafakana fouille de fouille no entina amintsika dia avy eo anomboka sokana ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday fa misy toromarika tsy maintsy arahana. Zay ny tsika eto amin'ny fandarana ho kazafa. Misy toromarika tsy maintsy arahana fa iroso vetivety lotsika amin'ny famakafakana fouille de fouille izay hoentitsika. Dia ao anatin'izay tontolon'ny famakafakana izay no hitondrantsika ny faneho-kevitra miaraka amin'izay toromarika izay omena rehefa avy eo hatramin'ny laharana zany. Ny zava-misy atrehantsika zany zao ny fiainam-pirenena misy eto Madagasikara. Zay ny zavatra miseho zao. Samy mahita daholo ary tsisy afenina, tsisy miafina fa nisan'ny voaresaka betsaka ao anatin'izay dia ny hoe fanovana rafitra. Fanovana rafitra ilainy zany. Io zany zao fitondrana amin'ny joro. Aza misainto zavatra hafa mihitsy aloha. Za zany dia miteny fa mifaizatrika miatrika ny fiainam-pirenena ka hitondrantsika ny anjara birikintsika ao anatin'le izy sy ny hevitra zay ny tadiavana vahaolana fa tsika tsy andeha ampiditra olana mihitsy.
raha olana ny ampidirina dia mandeha any amin'ny lalana tsy izy daholo dia mifandrirotra eo raha nataditsika zay ny teniko fakomalina hoe raha tao anatin'ny disadisa sy ny tabataba no mbola nyresaka ny fandarana okazava dia mifandrirotra foana dia tsy misy zavatra azo mihitsy tsisy zavatra fantatra mihitsy fa raha na makalany ihany na ihana makalany ihany na ihana makalany ihany na ihana makalany ihany lasa tsy mety le izy fa nini zahay nangina nandinika lalina mihitsy nandritra ny fotoana maro hoe inona amin'izay ary tonga ny fotoana mba hitondrana sy fampitezana amin'ny olom-pirenena ao anatin'le izy hijerena ny mahasoa sy ny mahatsara fa tsy hijerentsika problème ka andeha ho ampidirina ao anatintsika indray averika ihany hoe rano raraka tsy azo rofina iny zavatra ny seho sy nandalo iny dia tapitra eo iny aloha zany dia io ny zava-misy ny zavatra miseho amin'izao fotoana dia hoe fanovana rafitra ny zavatra somarita ihany koa moa zany dia misy ohatran'ny atao hoe fifandonana ara-kevitra ao anatin'izao zy hitantsika amin'ny vaovao fa zahay indray tsy hitondra vaovao amin'ny Facebook tompoko azafady amin'ny mampanao gazety anay fa ny vaovao ofisialy sy ny marina trany no entinay samy manana ny osaininy daholo ny olona amin'ny fiainam-pirenena sy ny tranga misy fa mifahaiza miatrika mikaroba olana zay ny zava-dehibe ao anatiny ny zavatra fantatra aloha zany zao dia hoe raha tonga ny sadeky efa ho avy koa ny Union africain mazava ho azy misy lamina sy rindra ho atao ao dia andrasantsika koa ny vaovao ofisialy mahakasika an'izay satria Madagasikara misokatra amin'ny iraisam-pirenena manana andraikitra koa zany ny any amin'ny iraisam-pirenena ao anatin'ny sehatra ny fandaminana ny firenena anankiray hijereva ny vahaolana mba atafarina indray n'le firenena araky ny tokony ho izy mety hiatrika zavatra mafimafy tsika ao anatin'izay fa tia mba teny ngeza be tsika matetika miteny hoe fanjakana ny lalam-panorenana dia izy le fanjakana ny vahoaka ny fanjakana diso avy ny vahoaka ny fanjakana fa ny olona miasa amin'ny fanjakana dia mpiasa mpanjakana asa raha azotsika ny olona miasa amin'ny fanjakana dia mpiasa mpanjakana na polisy na miaramila na gendarme na inona na iza dia mpiasa mpanjakana fa ny vahoaka no fanjakana donc zany miasa ho antsika ny mpiasa mpanjakana manana didy sy anjara biriky zany tsika amin'ny tolo-kevitra sy ny vahaolana omena ny mpiasa mpanjakana amana ny olana misy eto amin'ny tany sy ny firenena marina sa tsy marina zay ny zavatra tena hoe tiako asongadina amin'ity okazavandroany ity indray aloha satria be loatra zany raha nyresaka ara-politika ny resahana efa nyteneny zay hoe zavatra tsy voizao ihany fa zavatra fahita amin'seho teto amintsika nandritra ny fotoana maro na iza nitondra teo na iza nitondra ny toe-javatra ohatran'io ary ny verimberina zay le hoe amboarina sy ala amin'izao fa tsy mety voamboatra le izy fa mbola nyseho ihany dia miteraka kely aretina ho an'le firenetsika ao anatin'izay fahasarotana zay ka iza nefa no mahay mamaha zay amin'ny fifandraisana ny any velany dia efa misy
ny tompony andraikitra filohampanjakana moa filaza azy amin'izao fotoana eo ihany koa ny filohampanjakana zay mitarika hitanareo le hoe filohampanjakana filohan'le vahoaka satria le vahoaka amin'ny fanjakana donc zany tsy maintsy mitady vahaolana foana fa le vahaolana dia manana anjara biriky le fanjakana le vahoaka zany manana anjara biriky hoentina manolotra sosikevitra amin'ny vahaolana noho izany etiko tsara mihitsy le izy raha raisitsika hoe fanovana rafitra io resaka fanovana rafitra io dia anisan'ny sehatra anakay tsara zay fa rafitra manao ahoana inona daholo le zava-misy ao anatin'izay marina fa hoe efa elitsika ny ady amin'ny kolikoly sy ny karazany dia io zao miverina indray ny hoe hiady amin'ny kolikoly donc zany misy rafitra ihany koa fa inoko marimarina fa ny vahoaka malagasy na dia ataoko hoe tsy manana fahefana eo anivon'ny fitantanana amin'ny sehatra ara-politika ary dia za mino marimarina fa misy ny malagasy manam-pahalalana sy manam-pahaiza fotoana hitondran'ny heviny zao hijerena n'izany vahaolana zany ny zavatra misy mantsy dia zao na iza zany hiteny na iza hiteny ka misy ny fifandiran-kevitra ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena ka hitonona ny anina sy anina sy anina dia tady io foana fa lasa olona ny jerena amin'izay fotoana izay dia tsisy mandeha amin'ny lohaniny satria ianina tsy tiany anina dia ianina tsy tiany anina dia ianina tsy tiany anina dia lasa zay ny zava-misy dia lasa mifandona foana eo dia tsy tody amin'le tanjona eritreretina le seritry ny asa fampandrosoana sy ny rafitra mba mety ho apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena fa variana miady ao dia farany lasa mivoaka le vava ny sasany miady sezy zao hoe makatsy makaro tsy antsony zany fa alohantsika mifantoka fifantohana ny zava-dehibe fanomezana vahaolana ny zava-dehibe ary le fanjakana le vahoaka io zany dia inona marimarina fa manana vahaolana fa ny mpiasa-mpanjakana ny mpitatana sy ny mpitondra na gouvernemanta na iza zany ka efa hita fa hoe hevitra tsara kosa hoentin'le fanjakana dia tokony tanterahana sy ampiarina tsara fa zay ny mahasoa sy mahatsara an'le firenena io manko zao resaka be da be mihitsy fanovana rafitra sy ny sisa ao anatin'le izy miresaka fanovana ny andan'ny hafary milaza ny ady la politika ny ady ry salam'izao dia le resaka valifaty politika angamba tsy tokony aseho tsony anisan'ny fanovana rafitra zany dia io koa zao ny mpanolotsaina an-tanàna Antananarivo Lalatiana Ravolomana eno zany hoe resaka sefokotany sy ny karazany aloha mba andeha aoka mba andeha amin'ny ara-dalàna io koa manko problème kely mahavoatsika rehefa misy seho mitranga sy événement ngeza be dia be da be ny zavatra sahan'ny saitsika eo hoe andao anao an'izao andao eso ny anina andao anina fa ianina nananina salanao mila mandinika tsara satria ny lalana mandeha amin'izany dia mizarazara be dia tsy mety tonga amin'ny tanjona zay mety ho eritreretina zany izy daholo ka averiko hoe ao anatin'ny fandaminantsika io ny fanjakana mijoro amin'izao fotoana mpanara-maso ny vahoaka malagasy mahafantatra ny vahoaka malagasy mahalala ny vahoaka malagasy fa ho anay eto amin'ny fandarana okazava zay tsy tia mivahoaka amin'ny fandripaka sy ataontsika hoe hifandrafy
amin'ny hevitra tsy mitovy ka sanatria hiteraka hatrampy fahavalo tsy mety zany. Zay ny mahatonga an'izay fa tsika mampiasa ny demokrasia fa izahay teto koa nandritra ny fotoana maro dia nampianatra ny demokrasia fa ny demokrasia dia misy lalànany ary tokony ho araka ny tokony ho izy manaraka ny fenitra demokratika tsara mihitsy. Zany izy daholo ka ozy ary mpiaino ajaina hoe raha misy ny savorovoro natao ilatoana rehefa ao anatin'ny fandaminana an'izany efa araky ny teneniko teo hoe tonga ny sadeky ho avy dia misy ny fifampiresahana sy ny sisa ny teo koa moa zao nanao fanambarana ny irmara ny antoko TGV sy ny sisa ny hoe tsy mandamy fifampidiniana zava-dehibe nge zany fifampiresahany tsisy zavatra tsy ilaminao anatin'ny fifampiresahana fa rehefa mifampiresaka kosa dia tena hoe tanterahana ny zavatra ny fanekena sy ny zavatra tokony hoe ny raisakevitra tao anatin'izay. Io zavatra io manko voatsinjara ny sehatra maro samihafa, ao ny sehatra ara-politika, ao ny sehatra ara-sosialy, ao ny sehatra ara-toekarena. Dia misy fifampiresahana daholo momba an'izany rehetrarehetra zany. Ahafahana mandrindra mitady ileva ao ny rafitra rehetrarehetra ao anatin'izany ka izao. Etsika mba hiaino tsara hitondra faneho-kevitra ianareo satria nareo zany miteny hoe mbalao amin'izay zay hiteny mampatrika mpandaranao kazava tena hiteny ianareo hitondra faneho-kevitra ianareo dia ny loha hevitra ny faneho-kevitra tsika androany zany dia hoe fanovana rafitra manao ahoana ny tokony atao voalohany. Fanovana rafitra manao ahoana ny tena tadiavina aingana eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay zany no entintsika androany hoe samy mahazo tsara an'izay le hoe fanovana rafitra zay zany tena za tena miteny hoe tsisy mandahany zany nampitondra iza na iza hatrany ambolohan'ny tany ene dia samy niaiky daholo fa misy be da be ny zavatra tokony amboarina. Dia zay zany no anontaniana amintsika fanjakana le vahoaka hoe fanovana manao ahoana mba andeha ho atolotritsika amin'le tompon'andraikitra sy ny mpitondra so mba azo ny tanterahana satria tena ilaina miaino ny feom-bahoaka. Dia zay mba atom-pisiny le hoe fanehoana ny hevitra fa eto raha ohatra ka mbola misy miresaka ny hoe fankahalana ny anina sy anina dia mialatsiny aloha. Izay tena nandray mihitsy ny latsaka ampovoany tsy andeha omba ny anina na ianina fa nametraka kosa izay eto fandahanao kazava hifampitezana ao amin'ny lalana iraisana hitadiava mba olana amin'ny olana misy. Ka raha ohatra zany misy manao faneho-kevitra manenjika andrahanina ka mitonona ny anina mialatsiny tapahana satria tsy te hiaina amin'ny zavatra ohatr' izany intsony tsika. Anisan'ny fanovana rafitra zany. Fanovana rafitra entiko koa zany zay. Fa ny tena ilaina zany zao dia hoe rafitra manao ahoana. Inona le rafitra mba fantatritsika zany hoe tokony hovaina. Inona ny soso-kevitra amin'izany ady mikolokolo zay tsy mety tapitra fa zay tonga rehetra dia ady mikolokolo. Sy ny sisa. Ka zay averiko dia mandeha farany no hoe faneho-kevitra madio no entintsika vahaolana no ilaina fa tsy apiditra olana indray. Ny teo efa ataontsika hoe vita iny
tsy misy mifametraka alahelo fa nitandrona dia zao nitandrona anankiray fotsiny moa dia hoe ny atonga aingana indray ny fifidianana zay fa mahana olana aingana indrindra fa mandra-patonga an'izay zany dia hoe misy mifanovana rafitra sy rafitra manao ahoana tadiavintsika inona ny tena clé mangeza be misy eto amin'ny tany sy ny firenena tsy hiverenan'ny olana maro samihafa ka ampahory an'le fanjakana le vahoaka ao amin'ny fanjakana tsy ampahory an'le fanjakana tsony tsy ampahory an'le firenena tsony fa mba tena hoe samy ifantoka daholo satria zao le fanjakana rehetrarehetra samy hiaran-javatra manahirana daholo dia izay zavatra izay ny andeha ho tadiavina ao anatin'izay fanovana rafitra sy ny sisa ka izay mba takiana amintsika zany ao anatin'izay faneho-kevitra hoe inona le fanovana rafitra inona le vahaolana inona ny atao tsy hiverimberena ny toe-javatra manahirana ohatra ny itsony eto amin'ny tany sy ny firenena mba ahafahantsika mifampitsinjo lavitra ary nitandrona dia io na izy ange mpitondra eo na izy samy hiteny fampandrosoana daholo dia andao iraisana ary izay teny izay hoe mba hampandroso an'le Madagasikara zay no jerena ka zay fa raha ohatra tsika hiresaka ady la politika sy ny any amin'ny resaka hoe ianina mananina dia ianina ohatra an'izao sahala amin'izao dia ngamba tsy ao anatin'izay ny faneho-kevitra mba hoentintsika dia tsy maintsy tapahana fa vahaolana ho azy ao ny tadiavina vahaolana manoloana ny olana nisy dia vahaolana satria inoko maromaro na za tena mino fa anisan'ny manam-pahalalana ny vahoaka mitondra vahaolana malagasy anie ny vahoaka malagasy anie tsy voatery hoe tsy maintsy anana fahefana izy vo afaka manatanteraka sy miasa tia ny tanterana fa tia hanatanteraka an'le azy izy manolotra an'le azy izy manolotra an'le tolo-kevitra izy fa tsisy manatanteraka le mpiasam-panjakana azosika tsara le dikan'le fanjakana sy mpiasam-panjakana efa nazavaiko teo tsisy manatanteraka dio ny mampiteny an'le fanjakana matetika dia zay mahatonga antsika amin'ny teniny hoe ndao ary hoentina hoenony izy ireo tsara satria ny fitondrana amin'izao fotoana dia tena miteny mihitsy fanovana rafitra hika mafy mihitsy ny fanovana rafitra sy sisa rafitra manao ahoana ary miverimberina mihitsy zay teny zay vahaolana manao ahoana no andeha atolotra an'izy ireo mba hiainony antsika ihany koa ao anatin'izay fitantanana rehetra izay dia tsika hoa tsy miresaka mihitsy hoe ianina na ianina na ianina na tsy antsony ny resaka tsy antsony ny resaka izay miteny zay tapahako mialatsiny satria tsy tia hampiditra problème ntsony raha hitady olana isan'andro no atao eto manahirana tsisy tava-voaketona ray ary fa vahaolana ny tadiavina zay akafaingo ary tsika dia hotononina amintsika ny larana dia ndao ary fa dia ampahendrena no hitondrantsika n'izay faneho-kevitra zay mena 2 minitra avy hatrany 2 minitra hatrany zany ny olona mitondra ny faneho-kevitra entsika ao anatin'izay faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday zay 034 53 031 78 034 53 031 78 033 60 640 59 033 60 640 59 ary ny farany 032 91 901 20 032 91 901 20 ireo zany no larana hidirantsika eny tompo raisina ary ny antso voalohany mirabanao tompoko zany le fanovana tadiaviko ito angatahako ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny fokotany any no ny filohan'ny fokotany hevitry ny
commune, ny commune, ny district, ny région, chef province, délégué fanjakana le voaka amin'ny namana daholo le préfet, délégué fanjakana, sous-préfet reny ihany mitondra. De ny commune, chef fokontany ny flankevitra an'iny. De ny district, ny délégué fanjakana amin'ny commune flankevitra. De ny amin'ny filoham-pirenena, le chef de province ny flankevitra. De tsy misy député, tsy misy Sénat, tsy misy gouvernement fa zay ny fanjakana vaovao. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka. Raha azoko zany dia hoe apetraka amin'ny toerany tsara daholo amin'izay mendrika azy ny olona nandrato fianarana sy marim-pahaizana tandrify an'izany mba ho tafapetraka tsara ny sehatra isany. Eny tompoko, mirabanao tompoko. Miraba tompoko. Tenena mafimafy azafady e. Salamo. Allô? Efa ho ianao fa mitenena mafimafy. Tsy eny mihitsy izy raisitsika solotsika antso hafa aloha. Eny tompoko. Miaraba nareo amin'ny Okazava. Miraba tompoko. Ny andrera ny hevitro mampatrika araka izao zavatra efa misy zao dia tokony ny hevitra ny rehetrarehetra mihitsy ny tokony ho henoina amin'izao satria raha mampitoko kely na misy akolafiny dia ho fantakan'ny antokana akolafy hafa no izy eto fa mba hanarenana an'ilay firenena zany dia tokony ny henoina daholo mihitsy ny hevitry ny rehetra. Amin'izay mba ny hevitra malagasy rehetra mihitsy amin'izay no hitondrana an'ilay firenena mba tsy hiverena an'ilay krizy miverimberina ohatr' izao. Zay angamba ny anapa dia misaotra anareo amin'ny vivady dia maka heritra. Makasitraka, makatela indrindra tompoko. Miraba tompoko. Okazava ve? Miraba tompoko. Ia, ny zany tiako ambara le fanovana dia niny ianao za fahovana dia fanovana titsaina hoe mila titsaina tsy manaiky izay zava-misy zany izay lany maro anisy izay fotsiny lamina foana zay. Fanovana titsaina zany ny zava-dehibe tena rafitra manakory le titsaina mila miova tsy mila korotana tsy mila nininy. Ia. Zay fotsiny atsira be. Sorana betsaka ianao tena marina zay. Anisan'ny goavana be fanovana toe-tsaina io. Sorana ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso manaraka 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20. Mirabanao tompoko. Miraba tompoko. Efa miova ihany ny toe-tsaina zao fanjakana misy zao. Reto mitondra vaovao rehetra zany tokony tsy asiana an'ilay hodiny zvory dia to aloha reo mihitsy zany maloha fa dia fitondràna vaovao mihitsy zany zay le mifanova rato. Zay zany mba fanafika zokakely avy aty aminay e. Sorana betsaka ianao dia makasitraka. Andrasantsika ny antso manaraka. Miraba tompoko. Rama tompoko. Eny tompoko. Rama mampatrika dia miarahaba ny malagasy rehetra. Eny tompoko. Efa voalazatsika foana matetika fa ny problème eto Madagasikara tsy problème. Dia zay mihitsy ny anivana an'ilay rafitra. Amiko zany raha tena te hanova rafitra ny malagasy dia hanovan'io lalam-panorenana io tsika. Dia amin'ny voalohany indrindra mihitsy zany première page ery amin'ny voalohany indrindra ery dia apetraka mazava mihitsy hoe zay rehetra fidina filoham-pirenena, député, maire, rehefa olom-boafidy zany dia tsisy redoublant. Première mandat ihany dia miala. Dia rehefa avy ohatra dia misy hafa dia rehefa te hivery izy afaka 5 taona. Amin'izay tsy misy kolikoly morarahana ny zavatra ataon'ilay sasany eo dia amin'izay izay manova lalam-panorenana rehetrarehetra eo manko
dia tsy kadika politika tsony nanaovany an'le lalàna ary ny article 54 article 42 article zao ary fa zay kosa napetaka ery amin'ny article voalohany indrindra hoe ny olo fidina rehetrarehetra dia tsy misy redoublant fa première année dia miala 5 taona dia miala rehefa ty ivelany izy afaka 10 taona indray zany miverina indray dia raha ohatra izany mila mpanohy zavatra nataony a dia ao amin'ny antokony eo izany manolotra olona indray izy zany zay zany tokony ataontsika fa raha zay hoe député misy 4 mandat 3 mandat dia io foana mampatoka an'le hoe namana-karena normal ary izy a dia enjehan'ny olona foana hoe nanao kolokolo mangory karena oy makary misy olona mahazavatra kely amin'izy dia valazaina kolokolo ny olona efa mana-karena taloha vao miditra eo lazaina fa niarenandrehetra azy dia tamin'izay lasa azony amin'ny fangorona karena ka alohan'ny anaovana lampalirena zany raha tena te-handrafitra dia zay hoe première mandat dia tsy miova dia ny fanoloana ministre rehetrarehetra zany a ohatra zao ohatra hoe ministre fahasalamana ohatra atsona daholo dokotera sy mpiasa ministera direo no mifidy zeo ministrany a dia tompony andraikitra amin'io ministre napetrany io izy dia tsy misy trony syndicat zao mangataka zao io dia rehefa tsy tiany io dia manolotra olona izy reto ny olona telo amenay an'le filoham-pirenena mifidy amin'io filoham-pirenena ataony ministre le fahasalamana dia ohatra zay daholo fa zay olona petraka eto maintsy misy tsy tia foana dia zay ao anatin'le ministera zany manolotra olona tiany ho atao ministra mitantana azy dia tompony andraikitra amin'ny asa-panjakana ataony izy satria amin'ny antsorintsika hoe mpiasa-panjakana izy a mpiasam-bahoaka izy dia ialana amin'izay hoe le ministra ohatra zao nefa ny mpiasa ty ambanany ny tena manao an'le asa miditra amin'ny sivy dia mirava amin'ny folo sasany inona zava-bity eto amin'ny firenena amin'izany sisy zava-bity fa raha ty hanova ravitra miova tany afarany zao aloha tsika tsy fantatra na tetezanita na republique na refondation na inona ohatra misakana taxi ho an'ny zalahy fotsiny sasany dia lasy ny olona dia nao tsaraika eo sotra betsaka saona betsaka ianao dia makasitraka eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko nenahy koa zany tiako sosikevitra mba omeko a voalohany indrindra aloha rehefa tena hoe hanova an'izany tsika tanjana voalohany aloha tokony foanana le député zay aloha zany reo tsy mitondra sohony vahoaka mihitsy fa mitondra loza hony vahoaka raha ny fahitako azy a inao fa mahatapazany daholo ny rehetrarehetra dia lalam-panorenana tokony hoe tena manoro ny fotony mihitsy itsika fa raha mbola io lalam-panorenana io mbola iainantsika tsy zavatra iova ihany fa ny olona ihany miova ka midika an'izay a tokony hoe rehefa hanova zany dia tsona amin'ny malagasy ray manontolo ohatran'ireny manao propaganda reny maninona moa zany nge zavatra tena tsara ty Madagasikara ty fa raha mbola hoe kadro dia olona ireny amin'ny reny tsona dia mbola ohatr'ireny ihany zavatra izy io ka eto zany dia mba mianto hoe io teny era-pirenena io tokony hofoanana io zay ny tena tokony ho izy amin'le izy raha tena hoe hanova maro ntsika raha tena vonina ny anova dia mikapotrano dia raha malagasy fa tsy tabany izaniza fa tsika no fandamina zay fa misaotra andrina to saona betsaka tena anisan'ny mba tiako izay hevitra zay hoe resaka national fotsiny tena hoe mena ny lanjany daholo zany eny tompoko miraba tompoko allo salama tompoko miraba tompoko naina ve ty tosy ty any tompoko azafady tompoko eny tompoko mba saiky anirevitra azafady be dia be loatra manam-pahaizana eto Madagasikara eto zay moa ko anatin'le tsy manam-pahaizana dia mba misy sosikevitsy mba tiana eo resahany misy radio raha vavy zay dia noko foana resaky ny tanata sy lakamisy dia tsy haiko azoko tenenina hoe radio iny izy aza tenenina fa tenenina raha azo tenenina dia ho teneniko zany raha tena hanova marina any fotony zany ravitra zany dia mandeha ery amin'ny CCI vato ery dia mihainao an'io olona miteny anatin'ny radio io ny olona rehetrarehetra eo raha tena te hanova ravitra marina fa tsisy zavatra lainga ny tanenizay radio rahavavy io zavatra marina avokoa ka raha tena hanova fotony marina io resaky n'le olona io eo amin'ny radio rahavavy io ny henony dia mangina daholo aloha ny rehetrarehetra manam-pahaizana zay ny sosikevitra ty avy aty aminay dia tiako resahana ny olona rehetra Madagasikara eto tompoko
mianjy lavaka ho goka ngeza be zay vao manarina ohatra zany hoe misy fotodrapa misy arabe ataoko exemple ary tao 67 ary misy lavaka kely eo amin'ny arabe eo tsisy afaka manamboatra an'io aloha raha tsy lavaka ngeza be avela ngeza be lavaka kely eo afaka manamboatra an'io mba hitaran'le budget hitaran'le vola iny le calcul le manampahaizana eto Madagasikara eto diso manampahaizana loatra ka manampahaizana hanambaka hanaboty firenena fa tsy manampahaizana hanasoa firenena andasana lavaka be foana ny zavatra atao Madagasikara eto zay vao tanterahany exemple ataoko zany misy lavaka be dia be Antananarivo eto eraky Madagasikara eo andasana fa oda ngeza be andanina vola tsy tofitsoforoany zay vao atao ka anatsoany rehetrarehetra zao zao 100% vela tena teneniko zany tsy afeniko fa zay anatsoany rehetrarehetra fa raha tena ilainy anova fototra atao farany zany mihainao ny radio raha vavy io dia ao mankalesinao sao to so nabetsaka ianao dia makasitraka raisitsika avy hatrany antso manaraka meraba tompoko salama tompoko izy les fondations zany tokony hoe miala daholo sy ny rafitra rehetra efa osaka zay nanaovana azy satria raha osaka tikeza mitano atao dia anahinana ihany le izy olona efa peo ihany nefa io ihany fa le izy tokony hoe miala toany foto daholo zay tompoko ia isorina betsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antso manaraka miraba tompo tompoko misaotra hoe manome firenena namana ihany karaobato amin'ny raharam-pirenena zay niseho tato ato za zany eto dia mampatsiahy fotsiny hoe aoka tsy hanararoatra ny tolony zenizeda ny mpanao politika fa inona nitakiny zenizeda nazava rano sy jiro zay nitakiny dia fanovana ifotony manaka ny resako lateo taloha hoe misy tokoa olona tsara sitrapo ihany tokoa amin'le fanovana ifotony zany hoe le rafitra nataony mpanjanaka atsika malagasy no nahatongany olana teto amitsika ka rehefa hiala amin'le olana atsika satria manesitra ianao nefa anao hijanonao dia tsy hitako ny dikany hoe anesitra olona ianao dia bakao nefa mbola iny ihany hoe zavatra apetraky an'io papijialo ihany no apetraky eto ka leo ozy rehefa anova dia alefasy tokoa dia fionandreo pirenena dia miaraka midinika eo tokoa ny daolo be hoe ahoana tokoa anaovan'ity zavatra ty ho fanovana sy hoe ampandroso ny Madagasikara fa raha tsy zany tsy hitako ny antony nanalana n'le olona teo ary miangavy mihitsy mba eno ihany ny teny zenijeda izahay tsy mila mpanao politika nefa tengena amin'ny mpanao politika le zavatra dia lasa miova be ka eo ny angatanany fanjakana mijoro zao jereo tsara fa misy fanesorana mandeha tsaradrariny tsisy taratasy sy nina fa lasa fanjakany baroa ka tsy mety zay fa ataotsika ampahendrena aby ny zavatra ataotsika satria fanatsarana an'ity tandrazatsika ty no mahatonga ny zavatra rehetra ohatra ny tsy voakasika mihitsy reto olona zay mandrava ny arenitsika eto dia izy moa zany fa nitandrefana 1% 2% a tsisy fa tsy mety tsika miakatra amin'ny 50% fa zay tsy hanao an'izany ao tsisy dikany ny zavatra ataotsika sotra to so nabetsaka ianao dia makasitraka ndrasatsika ny antso a miraba tompoko miraba tompoko eo miraba tompoko tsisy retour tompoko fa tonga dia iteny eny tompoko iasana avy amboanarina ihany le miantso ny ana indray zany ny fahitako an'le zavatra misy dia tsisy fanovana rafitra zany aloha ny hitako eto fa ohatran'le olona raha mijery an'le zavatra manodidina sy le olona manodidina eo zany tsika dia olona novaly faty politika daholo ny ao ambadiky le tanora nanao an'le tolona lazaina fatolona iny dia zay zany tiako saritana amin'saitsika hoe mila mandinika tsara dia mijereo tsara le manodidina fa olona efa teo daholo reo satria le vo niaina ny anteny mera-pirenena dia olona teo daholo reo dia
avy eo no mamivoy korotana sy anina teo tsika zany miakara zanatohatra roa fa miemitra zanatohatra folo tsika avy eo misaotra tompoko so nabetsaka ianao dia mankasitraka 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20 eny tompoko miaraba anao miaraba tompoko miaraba tompoko ie araka ny rafitra hitako zany ianao niresaka hoe tsika vahoaka amin'ny fanjakana nefa ny zavatra tokony arenina sy ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakana fa lereo amin'ny kapitaly ihany tsy mety zay rehefa nyteneniko hoe raha voazavatra olaolana ny ampidirina dia aleo tsy ana tsy maintsy ny tapahako ianao azafady a mialatsiny eny tompoko miaraba tompoko Patrick dia miaravatsika rehetra ihany koa fahitako azy zareo dia zao tena tiframa dia nihitatra tetỳ fanjaka fitakiana fanovana lavitra ekena tsy salasalana dia zavatra ireo fa izao raha izy ilay izay hitondra hitarika eo amin'izany ny mivaova hevitra ny vaovadibadikevitra dia tsy tanteraka any satria zavatra tsapa dia izao nyainky le tondra amin'izao nolaza fa anala andrava ny anteny mera-pirenena fa satsondabany le izy nefa tena hita zao le fiangana dia ny planao politika ao amin'ny anteny mera-pirenena mihitsy manakorotana an'le firenena satria tena miova mihitsy ny zavatra tao tena tsaraky ny atena ny vahoaka ka za zany mangataka ihany koa araky ny teny olaitra tao dia fanovana rafitra ny oara dia tsy akasitrahany tena raha ny nandavalina fitondrana izy teo satria mampitondrana teo dia zao raha vao hatramin'ny anteny mera-pirenena raha vao hatramin'ny anteny meram-bolona dia tsy haiko arotoanako ny teny namana rehetra teo hoe aleo raha vana mihitsy zavatra rehetra mambotrombotro vahoaka sy manodikody lasaim-bahoaka aleo tena evo vahoaka dia tsy haiko koa hotoanako koa ny hoe aleo mandara ihany isaky mitondra dia zao dia afaka manolotra olona izay mitondra teo ary mitonona ny anarany tsy mitonona ny intsy izy teo tonona loko politika fa izy tsy mitondra dia hita hoe izy raha re tena mpitondra toana vahoaka tao anaty izay na tsy fa manolotra olona dia izy ihany koa loloko mbola tena be vahoaka aiken'ny vahoaka anovana izay rafitra izay dia hita eo ka zay zany nangatahako hoe raha rafitra tokoa raha novainy dia aloha hiala daholo rafitra tena nambotry sy nangalatra na nitikodina na mita vahoaka reo voalohany amin'izany ary mafisy koa ny ao any anteny mera-pirenena dia zay zao ny andrasana amin'izao eo koa ny anteny meran-doholona satria tena tena mita vahoaka zareo ary tena nambotry vahoaka fitondrana teo mita zao na mele tsy mbola hoe sady tsy nahitana taratra ny zava-pantsoan'izany le anteny mera-pirenena reo ka zay natokeo mpamotry zao ireo koa nangatarana vahoaka so nabetsaka ianao dia makasitraka lazatsika ny antso manaraka miarabanao tompoko ia miarabatsika menakavy efa ela niresaka an'le mitabataba ve efa ela niresaka an'izy fa ngamba tonga amin'ny fotoana fa raha hoe mandova rafitra zany ohatrany tsy tiako aloha le hoe ny kanja mitabataba dia ho tanterahany fa raha olona tsy makeny kanja zany dia ahoana fa tsy maninona fa raha atsika le izy efa ela nyresahana hoe miala amin'le rafitra fanaon'ny bada dia apetaka eto amintsika isika ve mbola anohy ny republika demokrasia fifidianany zay zany mpanontaniana sa hitady rafitra hafa raha mbo miresaka hoe anova rafitra mbola io ve raha mbola io do toizana zany araka le resaka teo fa raha ohatra ka iova rafitra hafa tsika manana ny tika dia efa niteny ny timotsinanana hoe dina io tsika nge amin'izao fotoana zao be dehibe vata amin'izay moa zany misy dina pokon'olona dina fiarahamonina dina azo atao nge zany dina amin'ny resaka fandripalemana dina famokarana manao valitana na fidivana zany resaka zany nge atsika gasy tsy foronina fa efa ao
efa ao indrina foazina fotsiny irosona fotsiny fa asa aloha fa safidiny atsika ary savorovoroky latona toetsaitsika io savorovoroky latona betsaka malahelo am'izao fotoana zao hoe ianina nanay tianay nefa lasa voateriny ala de nitatra be le resaka fady zay hijanona amin'ny république démocratie fifidianana be tsika sa iroso amin'ny rafitra dina sa rafitra hafa raha hoe manana rafitra hafa koa koatra ny dina gasy de zay safidy tokony atao fa de misaotra atsika menakavy io so nabetsaka ianao de makasitraka tompoko raisitsika avy hatrany ny antso manaraka rehefa misy eny tompoko miaraba anao tompoko miaraba namana Patrika miaraba ny technicienao miaraba koa ny mpiainy marina de marina fa makafakana voalazanao teo namana ny ahy zany tiako fampahafantarana voalohany vanim-potoana ny teteza mihitsy sika zao roa taona farafaelany de ny tiako tenenina voalohany indrindra nidina teny an-dalambe le olona ny vahoaka ny mpiara-panjakana nanao ny fitakina indrindra ny mpiara-panjakana de tsara tokony ho ampahafantariny tondra am'izao fa tsisy zavatra azo atao satria fampandehanan-draha raha faran'izay sotra zay ny atao am'izao reny olona reny miandrandra zavatra anatena zavatra raisiko ohatra fotsiny ny mpiara-panjakana misy resaka karama izay inoko fa tsy izao fitondrana zao ny ianao an'izay zavatra zay voalohany zany de tokony manamafy ary manambara ny fitondram-panjakana fa reto daholo ny asa azo atao azo tanteraina mandritra ny fahavitan'ny refondation satria zany ny fitarainana rehetrarehetra zay noentina nandritra ny tolona nataony zareo no arafitra no oentina hitondrana ny firenena any aoriana any zay ny fahazahoako azy so de diso ny olona ny tolona nandritra an'izay ray volana lasaka zay satria za mino fa ny akabeazan'ireo olona nidina an-dalambe reo dia ny andrandra zavatra androany ka so de diso fanantenana fa zay ny tena izy fampandehanan-draha raha sotra no atrian'ny fitondrana tetezamita satria tetezamita io na tisika na sy tisika avelako eo ny makasika an'iny de misy moa ny resaka teo hoe vahaolana refondation ny resaka volaza ny ray aman-dreny teo aloha teo hoe dina pokon'olona zay ihany tsisa ankoatran'izay apetraka eo ny ahy namana makasitraka makately sorina betsaka ianao de makasitraka raisitsika avy hatrany ny antso manaraka misesy be ny antso miraba tompoko miaraba mami miraba tompoko mamivinaritra atsika ao amin'ny rokazava tsy voana amin'ny resaka ifampiresana tokoa mamy satria noentina ao anatin'izao lalana ohatra zao Madagasikara isorana ianareo mitondra azy fa io moa hoe fanovana manana fijery tokoa zay raha fanovana ny resahana satria efa mba elanienana teto mamy voalohany indrindra mangataka mamy raha ohatra ka mijery fanovana de foanana ny atao hoe gouverneur fa ny tiako apetraka zany de hoe chef province 6 province tsika de 6 chef province zany averina ka province tsirairay de manana ny olombelona afaka mijery ny ao anatin'ny fampandrosoana zay misy ao aminy tsy mitovy daholo ny zavatra hitantsika ao anatin'ny faritra enina zany ka fanovana le resana de omena vahana tsirairay zany reo province tsirairay reo manana ny atao hoe administrateur civil tsika zay voaka tamin'ny grandes écoles reo fantatsika amin'ny compétence reo anatin'ny service etat-tanany reo zany mifameno amin'le chef de province zay mipetraka ao anatin'ny faritany enina zay misy eto Madagasikara filoham-pirenena amin'izay fotoana zay de manao contrôle suivi fotsiny hoe inona ny zavatra tokony iseho de goa inona ny fampandrosoana mandeha ao ahoana ny ao Majanga inona ny fampandrosoana zany hoe tsy misahana sy misalovana ny zavatra miseho amin'ny Majanga sy de goa intsony zany ny filoham-pirenena fa manara-maso akaiky izy ao anatin'le hoe décentralisation effective exacte zany le mipetraka amin'izay fotoana zay raha fanovana ny resaka eto mamy
fa tsy hoe andao tohizana amin'ny ohatrany ahoana indray fa hoe andao tokoa ranofo. Faharoa, ndrafim-pampianarana tokony hipetraka ao anatin'ny ndrafim-pampianarana tokony ho ahafahan'ny Madagasikara mametraka ny tanora ao anatin'ny sehatra misy azy. Jereo fitary jirama io tsika anisan'ny teny an'izany teto. Amin'izao fotoana zao zareo vao mametrapetraka amin'ny fijero hoe zao. Nanana ny école technique tsika dia afaka mandray an'io hoe zavatra rehetrarehetra zany dia apetraka hoe manana ny maizy azy ny rafim-pampianarana, manana ny maizy azy ny rafim-pitsaboana, manana ny maizy azy ny rafim-pambolena sy ny teknika isan-karazany ka ho anazy zany tsotra ny amana raha ohatra ka hipetraka ao anatin'izao fanovana dia hoe apetrao fanovana vaovao ara fa tsy gouverneur eran'ny faritra dia lany zalahy fotsiny zavatra rehetrarehetra izay tao tsy mandeha amin'ny voalohany fa chef province ny apetraka dia izy manana ny élément apetrany ao. Saotra indrindra mamea. Saorana betsaka ianao dia makasitraka. Mahafinaritra zany faneho-kevitry ny mpiaino zany ary entoko lasantsika ny antso 034 53 031 78 033 66 140 59 032 91 901 20. Madame Lydia Valimbaton-Drazaka, miarahaba anao tompoko. Miarahaba tompoko. Mahiano. Miarahaba anao tompoko. Manahoana tompoko, Madame Lydia ihany efa dia Ambatondrazaka nambaipo amora rangroma. Miarahaba ny Monsieur Mam Patrick, miarahaba ny technicienne, miarahaba voaka malagasy rehetra. Resaka fiainam-pirenena moa ity fiainan'ny vahoaka malagasy telo amby telopolo tapitrisa no resana eto ka atao resaka tokony resaka mantotra tsara satria vahoaka malagasy ny tena menany ity fa tsy olo-tokana na olom-bitsy fa ny vahoaka telo amby telopolo tapitrisa dia nenazy zany raha ohatra ny sosikevitry hoe ranova marina dia maka ny hevitry ny olona aty amin'ny fotony mihitsy aty amin'ny faritany rehetrarehetra ilaina ny hevitra dia manao référendum dia ny lalam-panorenana atao anankiroa misy ny anankiray satria io lalam-panorenana hitako dia ny mpanao politika mahazoena aminazy io aloha dia efa fototra ratsy eo amintsika izay satria ny lalam-panorenana fataloha tany amin'ny fanjanahantany tany amin'ny fanjanahantany tany mbola iainantsika amin'izao io ka mahazovana amin'ny mpanao politika nefa izay mihitsy ny nanapolitika n'ity firenena ity dia voalohany indrindra zany angalana hevitra eraky ny faritany mihitsy hoe inona ary ny lalam-panorenana endritsika hanovan'ity firenena ity ka mitondra antsika tsy hitondra amin'ny zavatra ohatra n'izao tsony tsy tonga amin'ny zavatra hifanemorana tsony fa hisehan'ny vahoaka sady sehan'ny mpitondra dia fahalalako anazy zao io lalam-panorenana io zao dia hoe tsy azo njena ny député tsy azo gadraina na manino dia tsy azo njena koa mpanao politika iny zay zao dia fa tsy mientiny izy dia lasa le hoe olona majinika foana zany no njena fa le olona maventy tsy njena dia iny mampodika an'ity ka any mihitsy zany ny tokony lalam-panorenana mihitsy zany ny tokony ny vahoaka malagasy ny mamorona azy dia hitako zay fa mety ova marina itsika misaotra tompoko. Saona betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko. Andrasantsika ny antso 034 53 031 78 033 66 140 59 ary ny 032 91 901 20. Miraba tompoko. Mirabanao tompoko. Allô? Efa ho ianao fa miteneny. Lavitra be ianao. Ny fototra amin'ny soatoavina malagasy ny nanganana ny lalam-panorenana vaovao. Allô? Ya, tohizo ny teninao. Dia nomena toerana be isaparitra. Zany eo ny tagalamena sy ny isaparitra reny. Afaka anara-maso ny fiasany dia mpitonda ao anatin'ny fitondanao. Satria raha vola ny politika foana zany no ataontsika varivary ao anatin'ny lalam-panorenana dia tsy maintsy mbola misy foana le hoe misy malety mandeha misy aizo mandeha. Fa
anao a iainga misotoavina malagasy mihitsy misaotra tompo isaorana betsaka ianao mena lanja ny ray aman-dreny be ampanjaka ny sotoavina malagasy tsara koa zany a miraba tompoko fitotoana de anankiray ihany de raha ohatra izy mbola tianao de maka anakely fitotoana de manohy de lena veriko teo hoe filoha-tokotany sy ny filoha-pirenena no fidina fa le neny koa hoe commune, district, ny région, ny province de le olona mianatra administrateur civil mitondra foana ny député, foana ny sénat, foana ireo mpandavola mpanifanareo rahasoa e soroto saona betsaka ianao de makasitraka raisitsika ny antsoso manaraka miraba tompoko anaona tompoko miraba tompoko pitadafika ny nanany famifanatinityko voalohany de mobilité fa ampianarana ny université ampitovio a ny mpianatra ny université tankaka tsy mianany tsy mandoa mandoa écolage indrindra moa zany tavosatany fe azy voalohany a fisin'ny risoriso aloha ny piletsikena zany zao asory bourse ampianatra sy azo menaka toerana kireo fa aloha sy betaka toerana ny betany mba ahafahany mpianatra rehetra mitovy zo zay aloha voalohany de mpiasa indrindrindrindra foany koa sata amby fe mpiasa mpanjakana sy sata amby fe ny tiany ny fanjakana mba hialana ny risoriso dao zay teneniko zay ary ny lehibe indrindra tiako tenena de zay foany a ny ampeniera pirenena sy ny ampeniera-ndoolona fa ny filoha-pirenena tonga de mivantana any amin'ny atao fivondrona pokotany firaisa pokotany ka misy ao ny lehibe ny faritany anakenina izay mitapana ny faritany anankiray ary ny zava-dehibe indrindra de zao ireo lehibe fivondrona sy firaisandreo a no to tokony a misy olom-bava-mbahoaka de am'izay tsika voalohany tsy voakorotana aloha fanjakana am'ireo ampeniera-pirenena zay tsy anintsy faharoa tsika ny vahoaka sy fivondronana ary firaisana de mifanataiky foana ary mahita ny ataon'ny olona ny lehibe amin'ny fivondronana ary fahatelo a zay tena hoe tokony apetaka oka tsy atao hoe lala-panorenana daholy a izay rehetrarehetra mitsanga fa hoe fanovana rafitra ny rafitra tompoko de azo vaina foana naroviana fa ny ilaitsika za am'izao oro zao de fanafoanana aloha ny ampeniera-pirenena zay tsy ilaina mihitsy eo fa hatram'izay tsy ilaina de manarak'izany ary farany any tiako tenenina dia aoka hotsorona mihitsy hoe fanonganam-panjakana fa tsy hodikodina ny resaka ny olona rehefa narodana eo de nanongany ianao zay ia isorana ianao tsy any de resakitsika aloha fa any am'le fanovana rafitra ia de tsy maintsy tapahako avo misy zavatra tsy mifanadrify am'le loahevitra eny tompoko miraba tompoko miaraba mpitiavana monsieur Mam Patrick voalohany indrindra ilako tsiny fa tsy nahen'ny loahevitra fa somary andraso ary aloha resaka fanovana rafitra ny resaka tsy miresaka problème hafa mihitsy zany fa vahaolana zany zao ny tadiavana eto so de ia ho anara resaka fanovana rafitra Mampatrika sosikevitra ihany ny afa tsy fantako mety entina ty za tena mahita hoe ny lalam-pandorenatsika angamba no fototra afahantsika manova rafitra zany hoe betsaka ny lalàna efa tsy mifanaraka amin'ny fivoaran'ny toetrandro a betsaka ihany koa ny lalàna izay tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina mahamalagasy atsika de zany no ataoko hoe anisan'ny antony a tokony kitiatsika lalam-pandorenana satria amiko ny fahitako azy rehefa miova ny lalam-pandorenana de miova ho azy ny rafitra satria miankina amin'ny ny fomba fotsiny zao tsika eto Madagasikara de misy fomba maro samihafa arakaraky ny faritany na arakaraky ny ilay foko misy zany de ny zava-pady any amin'ny faritra hafa mety tsy fady eto Antananarivo ohatra raha ndray ohatra kaiky fotsiny de atao mifanaraka amin'ilay fomba tany ny lalam-pandorenana akoatr'izay ny tena bazy de mila atao amin'ny teny malagasy randray ny lalam-pandorenatsika tsy mampaninana izy teny vahiny azy atao amin'ny paralèle an'le izy fa ho an'ny raha efa anaovan'ny malagasy de alao atao amin'ny teny malagasy randray de akoatran'izay
ho ana le resaka hoe ravana ny anteny meram-pirenena tsy fantatra moa zany ao anatin'le fanovana rafitra ve zany fa ho ana indray le izy ohatrany tsy de mety loatra le hoe ny anteny meram-pirenena no ravana fa ny le hoe immunité parlementaire nga ozy no mety hoe esorina le izy fa entiny ao anatrehan'ny fitsarana tsotra tsaran'ny olona rehetra de naraka ny lalàna hitambarany rehetra fotsiny ny olom-boafidy rehetrarehetra na izy na izy fa ny zavatra misy ankehitriny mantsy de ohatrany hoe lasa miopana be any amina resaka tombontsoa le izy de lasa betsaka koa le betsaka loatra le fahefana azon'ny sasany alokalofana de rehefa tsy eo amin'ny toerana ny sasany de mieritreritra ny tena noklinina ka aleo samy enjehana araka ny lalàna avokoa rehefa samy anova rafitra ihany tsika de raha ohatra ka solution zany rehefa tsy solution koa nefa zany antoko zay tena heverana an'le fanarenana ifotony ny tokony tena ifatohana fa tsy ny andehanao fanenjika anao polisy volaira eraky ny tanàna fa tsy mampivoatra fiainana zany de makasitraka mampatriky sorana betsaka ianao de makasitraka anao ihany koa ndazatsika ny antso manaraka 034 50 iny tompoko miraba tompoko miraba anao safady foatra mamamo izy angamba de tsy de mety iny tompoko miraba anao tompoko miraba tompoko allo tsy iny mihitsy ianao solotsika antso hafa aloha iny tompoko miraba tompoko miraba tompoko ny zavatra tokony isaky amin'ny teny anazy fa voasoratra teto moa hoe ny fampianarana midinita tompoko ny fampianarana no angatahana mihitsy ho atao amin'ny teny malagasy fa ny teny frantsay de atao ohatry matera rehetrarehetra ihany ny antony de tsotra ihany firy tapitisa amin'ny mpianatra malagasy tsy ho any an-dafy daholo ary manina ny hafa teny sinoa ampianarin'ny teny sinoa manakatina zareo ipitenena tsotra mampampianatra ary tompoko sahirana mampianatra teny frantsay zay aloha voalohany ny amin'ny fampianarana zay de ny amin'ny fandriam-pahalemana indrindra ahena nisan'ny polisy miaramila ary zandary mandehandeha eny fa le polisy mbohatra reny natao be ny antony de tsotra reny afaka miditra any anaty tanàna mampianatra ny olona ana milaka tatatra kely io ary ny zavatra tsy mety anaty tanàna tompoko de azon'ireny ho faniny reny amin'izay ka ny vola tokony tany amin'ny teny meram-pirenena mena ndreo de alefa ho any amin'ireny atao hoe polisy mbohatra reny ny tena isan'ny mampandroso mifantatra ny hoe elakelan-trano reny de afaka mampianatra ny olona leto amitsika de izao ny fampianarana ny olona amin'ny olombanina tsy misy tio zafa de zay koa aviana ny fampianarana tsara indrindra tompo soana betsaka ianao de makasitraka aisitsika metrany ny antso manaraka iny tompoko mirabanao mirabanao tompoko salama tenena mafimafy azafady salama mampatry iny tompo ny voalohany zany zavatra tokony hofainety de ny borsa mpianatra tsisy ilana ny eo tokony toa mena borsa mpianatra reo mpianatra reo any matoa miala tany amin'ny ray aman-dreniny efa fantatry ny ray aman-dreniny zany lainga fotsiny zany hoe tsy manam-bola hoe tsy manana vola ho ianarana zany ny mpianatra ao akato isy ny mpianatra laberasy anaovana fety fotsiny ho bory io ka tena teneniko anareo de anaovana azy terena spectacle anaovana rendrarendra faharoa le reny le hoe jiro rano ny jiro nililitra aiza ve de misy vidéo misy sibera privé misy na ampiasain'ny mpianatra amin'izany fotsiny le courant fa tsy mandeha amin'ny tena hoe anaovana sakafo akory fahatelo
député raha ohatra ka asiana dia atao mitovy amin'ny karama ny mpampianatra kasiana zany hoe tsy azo atao ninina zany ny député fa rehefa mangalatra ny député na mangalatra koa ara dia tonga dia mijata mitovy amin'ny olona rehetrarehetra rehefa zay dia asorona tanteraka ny député miala teo dolidolo satria tonga any mba avoatra an'ireo any mbola mahery noho ny président noho ny filoham-pirenena rehefa tonga any province sy any mba avoatra any zao tena tsy azo atao ninina mihitsy ireo vao maheno fotsiny olona député dia mangofotra any mba avoatra mangalatra fotsiny ny ataon'ireo tena manao afera manao bizina zany ny ataon'ny député dia mitreritrerina olona fa rehefa tonga eto amin'ny ao Tsimbazaza zalahy rehefa mahita ny minitra dia mody malemilemy kely ohatran'ireny arary reny any mba avoatra an'ireo mibotsina tena tsy azo atao ninina ireo zay hitako hoe tena tokony ho atao satria ireo ny tena fanetibiary ireo tsy manao ninina fa aleo tonga dia filoham-pirenena ministra dia any amin'ny ambany rehetrarehetra fa ny député miala mandany vola fotsiny aiza ve 40 millions ve tompoko ny karamana député anankiray nefa iray roa volana angamba ny député mba miasa ao anatin'ny herintaona raha be indrindra dia ireo mpampianatra kely any mba avoatra ao anatin'ny 20 andro mianatra mampianatra ao anatin'ny herintaona nefa karamany dia ireo mbola miasa lavitra noho ny député izy zay fa dia misaotra tompoko. Saona betsaka ianao dia makasitraka raisitsika avy hatrany ny antso manaraka miaraba tompoko. Salama tompoko. Miaraba tompoko. Salama Okazava. Okazava. Saika mbany mbola fandovana. Eny tompoko. Miasanja ohatran'izao le izy olona avy any fitatan'ilay grevy teto Antananarivo dia mbola eto izao fa hoe fandovana no takiana dia sao zany ilay fandovana tokony isy hoe ovay hatrany amin'ny fotony misy ty zavatra ty dia apetaka ny lalàna aloha dia apetaka ao amin'izareo faratapy teo ka zay filoham-pirenena sahy miditra aby zay hoe rehetra ny safidy ny vahoaka dia tsy maintsy tanterahanareo zay ilay fandovana misy ohatra fotsiny hoe fampianarana izao ilay fampianarana lazana hoe malagasy kanefa le frantsay ny mbola eo ihany ao ihany le frantsay talavizany koa le hoe anaram-bola dia hoe raha zay la misy nova zany le vola tokony tonona hoe anarany vola malagasy azy dia hoe ariary nefa tsy tonona hoe 100 ariary fa olata hoe 100 ariary na hoe 10 000 ariary na hoe 20 000 ariary na hoana tsy ovana tonga dia malagasy daholo izy ty raha ohatra hoe tena fandovana ny lainy ka zay zany takinay va ambanivohitra sy ny tasa hoe raha vao sy fandovana ny zava-misy eto dia ataoko fa tsy mety ngamba ilay fitakiana natao teo fa lefa fandovana dia savia manaovanareo ato amin'ny tanora izay atao hoe nitarika ny fandovana teo amin'ny grevy nataonareo reny fa niasa dia mizay hevitro saotra tompoko. Saona betsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso na misy fotoantsika eny tompoko miraba tompoko mirabanao tompoko tompoko ny azao mba hevitro momba nyty fandovana ty tokony any fotony zany ny fokotany omena fahefana fenda ampidirina anatin'ny vondrom-bahoaka dia miakatra ny fifidiana zany tokony any no atao voalohany fa tety amin'ny filoham-pirenena fifidy mifokotany dia miakatra commune miakatra région miakatra faritany zay vao koa président république manaraka zany miasaisie fisilanan'io fa tokony apetaka ny lalàna ray ihany no an'ny vahoaka rehetrarehetra tokony mitovy zany ny lalàna ampiarina amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fa tsy misy an'izany hoe avahana zany sao zao tsy mandray vola fotsiny ny asaisie nefa tsy mbola nisy zavatra voasarana ray azy ny momba ny député alana amin'ny immunité tsisy immunité zany satria io mba tonga andreo amanaroatra noho izany sora tompoko. Saona betsaka ianao dia makasitraka
antsoroso isan'n'raisitsika eny tompoko miaraba tompoko miaraba mesimana eny tompoko nitenena mafimafy fa tsy eny mihitsy ianao makasitraka makatelina tompo ianao zany ny antso farany eny tompoko mesehatra namana mamy Patrick ny mba ho lazana kely zany asika aza de varena loatra am'le ho fagnivandrafitra fa ny fiainam-bahoaka koa tokony mila todihan'ny mpitondra am'izao fotoana zao satria le fiainam-bahoaka zany efa manomboka mandeha ny tsy fandriam-pahalema na ny fiainana andavanandro ny mponina afa miakatra ny vidim-piainana ka io zany tokony ho jerena akaiky aloha ny zavatra momba an'izay aloha satria ny vahoaka fa manomboka miareraka hatreto de ny tiako atao koa zany am'le hoe fagnivandrafitra tokony atao rehefa hatao zany le fagnivandrafitra de tokony hapetraka amin'ny olalampanorena ny olo hoe tokony mitazona an'izay androm-panjakana misy eo ny mpitandro ny filaminana fa sy ny mpitandro ny filaminana no handrombaka fahefana zay zany mba zavatra tokony angatahana hatao amin'ny fagnivandrafitra de tokony miaro tanteraka an'izay zany manao salamo zany albitre ny mpitandro ny filaminana fa raha manao ohatran'ray ihany zany ataon'ny mpitandro filaminana agny afarany tena tsisy fandrosoana misy ty firenena malagasy ty fa izay zany tena tokony tonga de atao tanteraka misy de ovao ary zany le rafitra hoe ny président Fokotany fidiny vahoaka de ny commune ovao an'ny administrateur civil ny agny amin'ny district moa de afa administrateur civil ny agny amin'ny région atao administrateur civil loatra ny taloha koa de ny agny amin'ny faritany atao votran'izay koa fa zay ny tena rafitra mety de reo solombavam-bahoaka reo zany rotra mbola asina solombavam-bahoaka de aleo hipetraka eo zany reo solombavam-bahoaka reo fa tsy asina inimité parlementaire intsony de am'izay tsy afaka mikiteniteny foana reo fa miasa tanteraka ho an'ny vahoaka de magnarakaraka an'izay atao 7 taona ny mandany filoham-pirenena zay ho avy eo manomboka zao satria tsy ampy ny filoham-pirenena ao perinasa mihitsy any 5 taona fa alao 7 taona na 8 taona de rehefa vita zay zavatra zay de miala izy satria mandara ihany zany no azy mba misy avitan'ny programme anasany zany zay 8 taona zay na 7 taona zay zany mba angatainao raha fagnivandrafitra ny tena hatao eto de zay no ataovy zay zany mba fangatana efa de makasitraka makatelina misaotra vesaka namana mamy Patrick isorana betsaka ianao de makasitraka isorantsika rehetra tao anatin'izay faneho-kevitra zay tapitra eo ny antso amin'ny finday rapitso indray rapitso indray isorantsika rehetra tao anatin'izay faneho-kevitra izay ary isorantsika tao anatin'ny fifanajana tanteraka sy nanaraka tsara milamina tao anatin'izay fa de mahafinaritra makasitraka makatelina antsika rehetra foana amarana ny fandarantsika ry mpiaino ajaina eny teo moa zany hoe fanovana rafitra sy ny zavatra hoe tiatsika amana olana de eto mitodika manokana amin'ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana zay misy ny etaetan'ny olona aloha zany zay eo ianareo satria tena miandry an'izay ny olona zany hoe miaino mitondra ny soso-kevitra mitondra ny mety ho vahaolana de io tonga amin'le fitenenina hoe fifampiresahana sy fifampidiniana ampitoniana no ahitana ny vahaolana zay le izy fa tia somary mandona kely ary mpiaino ajaina marina ny tenin'le olona teo hoe fotoana voafetra ihany ny ahafahan'ny fitondrana mijoro amin'izao manatanteraka ny asa tsara raha faritana hoe asa zao avy no tanterahana maika ao anatin'izao
etapy zao satria tsika tsy maintsy ho tonga hiverina any amin'ny resaka hoe lalam-panoena dia ho tonga any amin'ny resaka fifidianana fa marina ny ten'le olona ary nandona kely ahiny hoe tena marina tokoa izay teny izay satria voavetra ihany ny fotoana isana ny zavatra azo ny tanterahana ihany koa ao anatin'izao fitantanan'izao faharoa ny fitakiana fa tia tena zavatra anankiray somary mba hiangaviako za manokana mba mitondra koa zany fa ny okevitra aloha hianatra le mpianatra amin'ny fanjakana re tompoko ny fitakianareo a ho fitakiana foana iny fa aloha hianatra le mpianatra amin'ny fanjakana fa mijaly izy ireo manjary miteraka perturbation hafa indray mantsy rehefa avy eo ho taona fotsy ve sahala am'izao fa izay fotsiny aloha hiverina hiditra an-tsekoly a ny mpianatra amin'ny fanjakana ianareo mpampianatra tsy mandaha mihitsy ny fitakiana izay ataonareo fa mba hampanetretena zanakareo ireo mpiazonareo ireo mivereninareo mampianatra fa amin'ny fifampiresahanareo amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny fitakiana ataonareo dia ianareo mba tokony hifampiresaka an'izay hany fa manjary miteraka savovoa amin'ny zavatra tsisy satria mba malahelo le ray aman-drenin'ny mpianatra malahelo le mpianatra dia aveko hoe zanakareo ireo ka izay mba hifiangaviana jereo mivahaolana amin'izay mba jereo re tompoko fa betsaka ny mitaraina ny ray aman-drenin'ny mpianatra betsaka ny mpianatra amin'ny malahelo mpianatra amin'ny fanjakana io a tiako tenenina tsy manamaivana ny fitakiana velively zary manao hoe takio hifampiresao amin'ny tompona andraikitra amin'ny fitakiana tadiavinareo fa ny andraikitra lehibe raisina amin'ny ankizy amin'ny mampana be anareo omemboninahitra omena lanja dia aloha mba izotra amin'izay mampana be izay a amin'ny reto ankizy amin'ny mpianatra amin'ny fanjakana reto makasitraka makatelonantsika rehetra ry mpiaino jaina raha riva amin'ny fitora toy ny mahazatra ny famerenana mampatrika andrianjanason teto amin'ny fanolorana emara isorana betsaka ianao tao amin'ny lafiny teknika mandrapitafa ho an'ny rampitso indray veloma tompo Azavy fandarina eto ny onjam-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora toandro ka hatramin'ny roa ora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena aoka azavy famerenana amin'ny fitora arivo